Jehovah Andriamanitra iray eo. Nanatrika anay teto ny masonao. Ary nianjaanja sy nialialy teo anatrianao ny fifalianay satria lehibe loatra ny fitantananao sy ny fivovinanao raha eo. Ka dia teraina ny anaranao. Ankarazana sy mena voninahitra anao ny amin'ireo. Jehovah Andriamanitra iray eo manokana zao vavaka izao zay ho fisaorana anao. Fisaorana anao satria nahatsapy izay. Fa lehibe loatra ny fitantananao. Eny tsy kalala ny voninahitra anao. Ary azo zay antoka tombo fanteninao hoe ino aniraka nanjely pialo lalana anareo. Dia efa hitanay sahady tombo. Lay tankana zay hoaninao anay. Ka dia misaorana anao sahady. Dia raha nandelananao tombo. Omena voninahitra anao. Izany rehetra tombo dia mikololotra anaty fonay satria tsapanay loatra ny falehibiazanao. Ka dia tononona sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Izany mivavaka. Araka ivavaka isika hisaotra Andriamanitra. Andriamanitra iray eo. Hisaotranao zay no ny fitahiana lehibe zava-mangaga zay nataonao tamin'izao fiangonana izao. Tafita somba tsara ny on'ny Jordany ka dia tafavory maro be zay ka dia tondranao Jehovah nibera sy miaraka Halleluja! Isotranao koa tompo no ny fitahiana sy ny fanambinana zay nomenao anay. Mbola nafany any tondra zay fanatitra. Anoanana ny asanao, ny fanorenana fiangonana, ny fanoanana ny radio. Ary ny vaovao mafaly zay mbola nomenao ilay tompo dia azo fahitalavitra izao fiangonana izao ka dia isaorana tompo ny anaranao satria dia manao zava-mangaga tokoa ianao. Ka dia ray soary ny fanatitra izay atolotra eo anao ho fampandrosoana ny asanao rehetra satria raha tsy nitahinao sy nambinanao tokoa zay tsy natondra izany. Ko dia apetraka-tananao ny programa rehetra eto. Ko dia mitenena ary Jehovah ny alalan'izany vaky teny soratra masina izany fa mihaino indray izay. Anao ary Jehovah nibera sy niata anaran'i Jesosy Kristy ilay maty. Levo natsangana araka ny soratra masina mangatana izany vavaka izany. Ho azy niteraka amin'ny tolonena izany. Halleluja. Voalohany indrindra dia omenan'Andriamanitra ny dera sy laza sy ny voninahitra mandrakizany. Miarabantsika rehetra amin'ity androany 1 ny volana Jolay taona 2024. Fotoana lehibe tokoa ny fotoanantsika androany satria fotoana natokantsika isaoran'Andriamanitra sy ankalazana ny Pasika rehefa tafitan'ny oron'ny Jordana isika. Ko dia miarabantsika rehetra no ny fitahiana sy ny fanambinana nomen'Andriamanitra antsika tonga vory maro be tsy mbola nisy ohatr'izao. Ka dia ny tera sy laza dia atolotsika n'Andriamanitra irery fa izy nomendrika izany. Tadino ny miarabantsika rehetra eran'ny faritany, eran'ny Madagasikara, hatraty ampitan-dranomasina manaraka izao fandarana izao, miaino izao afatra izao, miara-mankalaza sy manome voninahitra n'Andriamanitra satria dia eran'ny Madagasikara hatraty ampitan-dranomasina no ankalazantsika ty fetin'ny Pasika izay natokana ho ankalazaina rehefa tafitan'ny oron'ny Jordana. Manaraka an'izany dia rahabentsika manokana koa ny vahiny rehetra tonga eto
miaraka mba hanaheny ny antso ny fitaom-pivavahana rehetra zay atao amin'ity fankalazana ny fitanan Jordana ty anao ny Pasika dia tonga eto sika havana namana tsakaiza na ireo izay nitany Jordana dia mba niazakazaka tonga na ny firenena hafa aza dia niazakazaka tonga tahaka ny tamin'ny andro ny zanak'Israely dia nisy vahoaka Egyptianina koa nanaradia azy ireo nivoaka ny Egypta teny an-dalana izany nanaradia azy dia ara-paina manokana ireto televiziona tonga amintsika eto fa misy vahiny manokana ihany koa tsika tsy ampoisina tonga eto tazako ty aloana ty andrevato herina fahalimanana tonga mivavaka miaraka amintsika eto arabanao ramandre faly mpiangonana mahitanao tonga zomba miaraka mivavaka aminay eto am'izao ankalazana ny fety eto amin'ny mpiangonana zao raha mivavaka alina dia nangataka teny tamin'i Jehova rehefa nangataka teny tamin'i Jehova dia nahagaga ny teny nomeny ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andeny raiky amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo mpanjaka faharoa page 366 izy amin'ny Bible tsisy référence mpanjaka faharoa toko faharaiky amby roapolo toko fahatelo amby roapolo andeny raiky amby roapolo hatrany telo amby roapolo zao teny nomeny Jehova halina bakitsika mianaran'i Jesosy efa samy nahita ary mpanjaka nandidiny vahoaka rehetra hoe tandremo ny Pasika Jehova Andriamanitra reo araky ny voasoratra ao amin'ny bokin'ity fanekena ity fa tsy nisy fa tamin'ny taona faha-20 nanjakany Josia mpanjaka no nitandreman'izany Pasika izany ho an'i Jehova tany Jerosalema tamin'ny taona faha-5 izy teo taona faha-5 zao ny fiangonantsika taona faha-20 fotsiny nisy Pasika nitandremana ty toerana ty fa nisy tsy mbola nisy vahoaka maro ohatran'izao nankalaza ny Pasika rehefa ty toerana ty na tany aloha na tany aoriana fa dia zao tsika amin'ny taona faha-5 faha-20 hankalazana ty Pasika ataotsika ty hojerevantsika ary tenitsika vetivety ny tantara antony atongatsika hankalaza ty Pasika ty ary manao na nendriky ny Pasika tamin'ny andron'ny zanak'Israely ary ahoana nendriky izany tatemin'ny andron'i Jesosy manapa tonga ty amin'ny androntsika amin'izao fotoana ankehitriny izao rehefa tafitany ny Jordana ny zanak'Israely ny zanak'Israely dia izao no vaky tenin'ny soratra masina ho hitatsika ao amin'ny Josoa toko fahatelo page 203 Josoa toko fahatelo vakitsika nanomboka ny andeny 10 ka hatramin'ny 11. Fandrosorana izay nitondra ny fiara nijanona teo ambony Jordana mandrapahavitany zavatra rehetra izay nandidian'i Jehova ny Josoa ho lazaina amin'ny olona arak'izay rehetra nandidian'i Mosesy ny Josoa dia nitafaingana ny olona ary rehefa tafita avokoa ny olona rehetra dia nita koa ny fiaran'i Jehova sy ireo mpisorona teo anoloany. 14 tamin'izany andro zany no nanandratany Jehova ny Josoa teo mason'ny Israely rehetra ka dia natahotra azy ny olona tahaka ny efa natahorany amin'ny Mosesy tamin'ny andro rehetra ny aina. Ary Jehova niteny tamin'i Josoa ka nanao hoe mandidiny mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny vavolombelona hiakatra hiala eo Jordana. Dia nandidiny mpisorona Josoa ka nanao hoe miakara hiala amin'ny Jordana ianareo. Ary rehefa niakatra niala teo afovoan'ny Jordana ka nanainga ny faladiany eo amin'ny tanety ireo mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehova ireo dia avy indray ny rano Jordana naka amin'ny fitoerany ka nioatra ny morony rehetra tahaka ny teo aloha ihany. Izany hoe rehefa tafita zany nivoaka n'Andriamanitra rehetra dia nikatona indray ny rano ny Jordana. Nikatona indray ny rano ny Jordana satria efa tafita nivoaka n'Andriamanitra. Fa teny Josoa toko 4 tsika zany resako zany Josoa toko 4 nikatona indray ny rano ny Jordana
eo amin'ny andininy toko fahadimy tsika manomboka ny andininy voalohany sy ny manaraka no vakitsika amin'izay ary mpanjaka rehetra any amin'ny amory tany andafiny andrefany Jordany sy mpanjaka rehetra tamin'ny Kananita any amoron'ny ranomasina rehefa nandrenina namainany Jehovah ny rano Jordana tenoa zanak'Israely mandrapitany dia ketraka ny fony ka very hevitra izy no mitarotry ny zanak'Israely. Alleluia! Namorana ny olona izay nateraka tany anefitra sy ny tandreman'ny Pasika ary ny tsarany mamy. Satria tafitany Jordany antsika dia manaraka ny teny zanak'Israely eto ka dia tonga amin'ny fotoana indray zany tsika ankehitriny tafitany Jordany hitandrina ny Pasika tsy ho forana. Amin'ny androzany ny olona zany Jehovah tamin'ny Josoa hoe manaova fiaratra vato ho anao ka atomboky indray ny famorana ny zanak'Israely. Dia nanao fiaratra vato ho azy Josoa ka namora ny zanak'Israely tao Kavoana ary Loto. Ary izao no antony namorany Josoa azy ny lehilahy rehetra izay nivoaka avy tany Egypte dia ny mpanafika rehetra samy maty tany anefitra teny an-dalana tamin'izy efa nivoaka avy tany Egypte. Ary voafolo ny lehilahy rehetra izay nivoaka fa ny lehilahy rehetra nateraka teny an-dalana tany anefitra tamin'izy efa nivoaka avy tany Egypte dia tsy mbola voafolo kosa. Rehefa taona no nandeha zanak'Israely tany anefitra mandra-pahalalany ritra ny olona rehetra dia ny mpanafika izay nivoaka avy tany Egypte satria tsy niainy ny feon'ny Jehovah izy. Ireo no nianianan'i Jehovah fa tsy avelany ahita ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razany nomena antsika dia ny tany tonga dronono sy tately. Ary ny zanany natsangana andivy azy ka ireo no forana Josoa fa tsy mbola voafolo ireo satria tsy niforana teny an-dalana. Ary rehefa niforana ny lehilahy rehetra dia nitoetra tao amin'ny fitoerany tany Etopa izy mandra-pahasitrana. Dia hoy Jehovah tamin'ny Josoa androany no anako diavako ny fandatsan'ny Egypta ho afaka aminareo. Amen. Ary anaran'izany tany zany dia natao hoe Gilgala manaraka androany. Ary zanak'Israely nitoby tany Gilgala ka nitandrina ny Pasika tamin'ny arivany andro faha-efatra ambin'ny folo tamin'ny volana teo amin'ny taninay any Jeriko. Ary noho ny ampitsy ny Pasika dia nihinana ny vokatry ny tany izy tamin'izany andro izany indrindra dia mofo tsy misy masirasira silamo. Ary nitsahatra ny mana tamin'ny andro ny ampitsony iny dia tamin'ny nihinana ny vokatry ny tany ka tsy nisy mana ho any zanak'Israely intsony fa nihinana ny vokatry ny tany Kanana izy tamin'izany taona izany. Alleluia! Fitiniko amin'ny hevitra fo izy voaresakitsika tao zay. Rehefa tafitany Jordany ny zanak'Israely dia nisy paiky nomena voalohany forao ny lehilahy rehetra izay tsy voafora teny anefitra fa ny lehilahy rehetra izay niainga avy tany Egypta dia efa naniripaka teny an-dalana izay namotsikotsy ny anarany ka tsy isy tafita na iray azy. Ireo lehilahy niainga avy tany Egypta reo nefa efa voafora tany Egypta maty teny an-dalana daholo ireo fa ny taty an-dalana no tsy isy famorahana intsony. Sahinana nitady hena, nitady mofo, nitady rano, tsy monomono, tsisy nieritreritra famorahana intsony. Fa rehefa tafitany Jordany tsy maintsy niverenana ny forana daholo. Ka itsika malagasy kosa aloha dia efa voafora daholo na ara-bakiteny na ara-panahy. Ka ny famorana zany dia ny zaza teraka taty an-dalana ihany no forana ary dia efa nisy famorana atao amin'ny fohy be ho an'ny zaza teraka taty an-dalana efa niforana avokoa reo. Fa mino aho fa itsika lehilahy lehibe reto dia efa voatafaka daholo zany ka tsy mila forana intsony. Mazava angambany amin'izay. Fa ireo izay mbola tsy nifora no tsy maintsy mbola atao inona forana indray dia mahazo convalescence ray volana. Ka rehefa tonga dia ampitany amin'ny Jordany amin'izay reto zanak'Israely reto dia nitsahatra amin'izay ny mana fa nihinana ny vokatry ny tany amin'izay zany zareo. Zany hoe efa tafitany amin'ny Jordany zany isika izao dia hihinana ny vokatry ny tany amin'izay. Ary efa manomboka nihinana ary tsika hatramin'izay nepitana izay. Profy hita amin'ny fanatitra sy ny mafolokarenantsika eo. Hita amin'ny fanatitra sy mafolokarenantsika eo efa manomboka mihinana ny vokatry ny tany zany vokan'Andriamanitra izany. Satria efa miakatra hatrany hatrany ny fitahina. Satria efa tafitany eo ny Jordany nameo voninahitra rehefa. Halleluia!
efa manao fihinana vokatry ny tany ary mpofon'izany tonga ny televizion eto ny tany miaraka amin'ilay telefonangarany vokatry ny tany ho antsika zany mba tafita ny tany kanana ryolona orakoraka be raha tsy tafita ny Jordany le tsika tsy tonga io televizionna io zany le mihinana ny vokatry ny tany tsy zavatra rahabaky teny ntsony an'izy tsy mofo ihany veloman'ny olona fa nino izy izy teny rehetra anaoko ny vava n'Andriamanitra enareo nitsoka ny Anjomary tsofi ny Anjomary tamin'ny andron'ny Gideona efa nitsofintsika izy avy any zay le ika-pandresena sambary Jehova sy pastera Maheona satria tsisy Gideona ntsony zao taritafitra tarika ny maramilan'i Jehova fa itsika zao no mitarika sambary Jehova sy pastera Maheona inona ny valiny manomboka mpandresy ary mbola andresy tsika Alleluia 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 tsy nisy latsaka ho azy nylazany Jehova tamintsika zay regny teny dalana regny zay nomonina ny monomonina na dia samy miala tany Egypta fa nitiany zanak'Andriamanitra mandroso ihany hanitany olony Jordany hanitany olony Jordany itsika etaka ny andro tamin'ny zanak'Israely ihany nisy tsy nito nisy tsy nakasisaka nisy milaza fa zao io fa nivoaka n'Andriamanitra tsy nisy na iray azy niara tamin'izay torolalana zay dia nita ka rehefa tonga hiditra amin'ny Pasika sy ny famorana indray tsika ny famorana dia mazava raha nyresahan'ny Baiboly vazavaina amintsika hoe ina moa ny endriky ny famorana teo amin'ny zanak'Israely arabaky teny izy ary zay natao hoe mbola taratry ny mahataranaka Israely itsika na jiosy itsika fa dia fomba ny jiosy zanak'Israely ny frana fa tsy mba tahaka ny frantsay tsy miforo ny amerikanina tsy miforo ny anglisy tsy miforo ny sinoa tsy miforo ny japonais fa ny gasy maninona miforo fa arabaky teny zany zany famorana izany ary tsy misy famorana miveriny indroa fa impiry ihany dray mpaka ihany fa ny fitanan'ny ranomasina mena tsy Jordana tany maina ny veriny indroa ka ina ny endriky ny famorana aty amin'ny andro vaovao iainantsika zao zao ny ilazany azy Romanina toko faharoa azafady ny andiny fa 5:20 ka hatramin'ny fa 7:20 Romanina toko faharoa ny 5:20 hatramin'ny 20:20 fa ny famorana mahasoto tokoa raha makatony lalàna ianao raha mpandika ny lalàna kosa ianao efa tonga tohiny tsy voafora na dia efa voafora azy raha makatony fitsipin-lalàna ny tsy voafora tsy atao isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora azy ary tsy hoelohany tsy mifora izay makatony lalàna va ianao zay mpandika ny lalàna na dia manana ny soratra sy ny famorana aza ianao fa tsy araky ny miseho mijiosy ary tsy miseho minofo ny famorana fa zay araky ny miafina mijiosy ary ny famorana dia amin'ny fo amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra ny fiderahana ireny tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra ny famorana ozy izy dia amin'ina ireny endrika isika hoe amin'izao fotoana zao amin'ny fo ny famorana dia amin'ny fo ny endrika vaovao fa tsy amin'ny zizi endrika vaovao ny famorana zany ina ny firana ankehitriny inona ny fo ka ino io famorana amin'ny fo io Romanina toko faefatra 1:20 Romanina toko faefatra 1:20 ary ny famorana zay famantarana dia niraisino tomboka sy ny fahamarinana amin'ny finoana izay ananany fony izy tsy mbola voafora mba ho rain'ny olona rehetra zay mino izy na dia tsy voafora aza mba isaina ho any ireny ny fahamarinana zany hoe ny famorana zay famantarana niraisina inona ozy izy tomboka se efa miforana ve ny fonao tsy mahay mandevitra io efa miforana ve ny fonao kizitina io miforana ve ny fonao feno avinavina feno fitsarambelatsy io efa miforana ve ny fonao feno fankalana efa miforana ve ny fonao
romotromotro feno fakezerany amin'ny tsisy dikany io ka na dia lalitra manidina aza dia maharomotro zavatra voaverina amin'ny toerany aza dia maharomotro zaza nitomany avy dia maharomotro efa mifirana ve fonao ny amin'ny zanakao fifandraisanao amin'ny zanakao vadinao ao tokantrano ao ny toetranao efa mifirana ve io fa io ny famantaranao tombo kase famorana ny fo ka za mpanivaoaka tafitany Jordan nandalo ny 28 mars sy ny 2 mai 28 mars sy ny 2 mai efa voafora daholo itsika tafitany Jordan fo mahay mamela elika fo mahay mandefitra fo tsisy fiavonavonana sy fankalana intsony efa voafora fo fa zay tsy voafora fo any ambadiky ny tambony misy azy zay voafora lasa tao ao nanay nisy olo pasika tamin'ny androny zanak'Israely ka lazay nisa taona io dia planin'ny famonjena io pasika io satria rehefa tsy andray nankalazain'i Jesosy azy rehefa tamin'ny androny satria hiditra amin'izany itsika Exodosy 2:12 ka tsika santionana planin'ny famonjena rehefa tonga ny fankalazana ny andro pasika dia misy karazana fetofito zay tsy maintsy ankalazaina mandritra zany pasika zany ao ny Pentecosta ao ny andro firavoravoana fihinana mofo tsisy masirasira fetiny ratsakazo ao ny andro fanavotana sisisa tsy maintsy narahany zany kisarena ny antsipriany daholo izany satria zany ny base ny famonjena zany ny planiny famonjena tamin'ny andro ny zanak'Israely zay tsy matateraka an'izany vely zay tsy matateraka an'izany rigany vovono takitakiny ahoany zany bakitsika maimaiky Exodosy 2:12 rehefa nivoaka ny Egypta ny zanak'Israely rehefa nivoaka ny Egypta ny zanak'Israely alohan'ny nivoany pasika no natao tafitany olony Jordan ny zanak'Israely pasika no natao zany hoe alohan'ny ampitana ny ranomasina mena dia nihinana ny pasika taorina ny fampitana ny olony Jordan dia nihinana ny pasika takizay koa tsika teorina ny Jordan pasika koa nataotsika ahoana ny fiseho pasika tamin'izany zao nilazany azy ato Exodosy 2:12 bakitsika ny andinin'ny 7 miterena ianareo ny fiangonana dia amin'ny Israely ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samiaka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isa-trano ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy akarak'izay isan'ny olona ny olona rehetra zay samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry tsy misy klema dia lahy zay ray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy ary tehirizinareo izy hatramin'ny andro 4 ambin'ny folo amin'ny volana ity volana ity dia amono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra ary analany raha ka atetiny amin'ny tonana-baravarana roa sy amin'ny tatao baravarana ny trano zay nihinanany azy dia hoaniny amin'izany alina izany ny eny voatsatsika amin'ny hafa no fihinanany azy mba ny mofo misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy atao masifika zany brosety azany namampy na androana amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo manoloany sy ny tongony ary ny fatiny ary aza asianareo sisa ho tramaraina fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina eo donanareo amin'ny afo ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy nivananareo ny voasikiny nikapanareo mitondrareo nitenareo eny mitananareo dia hoaninareo faingana izy fa pasiky ny Jehova mandeha maky ny tany Egypta amin'izany alina zany aho ka hamonony matory rehetra amin'ny tany Egypta hatrany amin'ny olona ka hatrany amin'ny biby fio ary ny andriamanitry ny Egyptianina dia ho tsaraiko avokoa zaho ny Jehova ary ny raha dia ho famantarana ho anareo any amin'ny trano zay toeranareo raha mety ny raha dia andalo anareo ka tsy lozany ringana anareo raha mamely ny tany Egypta ary zany andro zany dia ho fahatsiarovana anareo tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'ny Jehova hatramin'ny taranakireo faramandimy io tandremanareo izany ho andro firavoravoana no lalàna mandrakizay afotoana inanareo ny mofo misy masirasira amin'ny voalohany andro no anesorana ny masirasira amin'ny tramonareo fa na iza homana mofo misy masirasira hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito dia fongorana tsy eo amin'ny Israely ary amin'ny andro voalohany dia isy fivoriana masina anareo ary amin'ny andro fahafito kosa isy fivoriana masina
tsy anao raha kory ianareo amin'izany andro zany afa-tsy izay hohanina isan'olona dia izany ihany no amboary nareo. Niantsika kely ary amin'ny andiny faefatra roapolo. Ary tamin'izany zavatra zany ianareo mbola ranao anareo zany raha nytaranankareo mandrakizay. Ary efa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehova anareo arak'izay nolazainy anareo da tandremo izy zany fanompony izany. Ary raha anontany anareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompony ataonareo zao, mbola zainareo hoe zao dia famonoana ny Pasika Jehova izay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egypta raha namelony Egypta izy fa namonjy ny tao an-tranotsika. Tsotsotra kely zay. Fa raha fitinina fotsiny dia tsotra kely, tsy maintsy mamonjy zanak'ondry herintaona. Ary rehefa hihinana azy dia ampiarahana amin'ny anana mangidy, tsy andrahoana, tsy asiana rano, fa atao masifita izany brozety mihinana azy. Asiana rano, asiana rany, tonana ambaravarana. Dia misikina, mivalahana, mikapa eny amin'ny tongotra, tena eny an-tananareo, hihinana an'izany ireo izany hoe Pasiky Jehova. Ny raha dia famantarana eo an-trano. Raha mahita ny raha izy andalo ka tsisy oringana. Aka lazaina mandritra ny afotonandro zany, hinanana mofo tsisy masirasira sy sisa. Zay ny ely, misy karazany be dia be izy eo. Ary tsy maintsy narahany zanak'Israely amin'ny Tsipriany zay. Rehefa tonga Jesosy, nankalaza ny Pasika koa izy niaraka tamin'ny mpiandany. Moa ve narany Tsipriany ohatran'izany koa ka dia nasiana raha koa izy atontanao anambaravarana. Sa inona koa ny fomba natao tamin'izany? Azavadrina mijery lamba fotsiny nareo fa aty ny maso. Misy varina mijery iny sasany. Zavatra ny saritsika ihany no avoaka eo. Za jerena. Mangananitra. Raha vao makariny maso fa tsy makaty dia nisofina ray very. Tsy eny ny afatra omena aty. Fa rehefa tonga taon'i Jesosy Kristy, rehefa nankalaza ny Pasika, Jesosy ny mpianany, dia jerevo tsara fa tsy nisy trano koa nasiana rany, tolana ambaravarana, tsy nisy an'izany intsony. Tamin'ny fiarahan'i Jesosy ny mpianany, nihinana ny Pasika. Tsy nisy intsony koa ny fankalazana ny andro afotoana fihinanana mofo tsy masirasira. Jeneran'i Jesosy ny mpianany nihinana Pasika. Ireny dia sary planina tsy maintsy nataon'ny zanak'Israely raha tia azo famonjena izy ary tsy maintsy narany amin'ny Tsipriany. Izay miresaka ny amin'ny Jesosy Kristy ihany. Rehefa tonga Kristy dia nasehony amin'izay ny fomba nankalazana an'ity Pasika ity. Zao ny fomba ny resahany azy. Raha horesitsika aty amin'ny Lioka 2:20. Mankaty amin'ny Lioka 2:20 itsika. Bakitsika manomboka ny andininy 7. Lioka 2:20 dia ny 7 sy manaraka. Ary tonga ny fihinanana mofo tsy misy masirasira dia ilay tsy maintsy hamonoana ny Pasika. Ary Jehova naniraka amin'ny Petera sy Jona hoe mandehana ka amboary ny Pasika ho antsika. Ary ireo taminy, aiza ny tianao anamboaranay azy? Eo izy taminy, ino raha miditra ao tanàna ianareo dia isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo, manara azy ao amin'ny trano izay idirana. Dia raha izao mitompo-trano hoe zao no lazain'ny mpampianatra aminao. Aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Pasika amin'ny mpianatra? Ary izy hanoro anareo efitrano malalaka ambony rihana izay efa nasiany fipetrahana. Any no amboary. Dia nandeha izy ka nahita arak'izay efa nolazainy taminy dia namboatra ny Pasika izy. Vita zany ny fanomanana ny Pasika rehetrarehetra. Dia rehefa nanomana ny Pasika izy, iarao tsara ty toromarika ty. Inona ny zavatra nataony zareo? 9:20. Ary noho ny tonga fotoana dia nipetraka ihinana izy mba ny apôstôly aroa izy taminy. Naniry koa raha naniry aho hiara ihinana ity Pasika ity aminareo dia mbola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo fa tsy mba ihinana izany intsony aho manapatateraka izany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray kapoaka izy dia nisaotraka nanao hoe raiso ity kazarao aminareo. Fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho manapatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray mofo izy ary rehefa nisaotra dia mivakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity ny tenako izay omena anareo. Izao natao ho fahatsiarovana ahy. Ary arak'izany koa ny kapoaka. Rehefa vita ny sakafo toy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay hidina ho aminareo.
misy zavatra marentsika kely tia amboaritsika kely tavitan'ny Jordany antsika. Ny kapoaka no mandeha aloha vao ny mofo. Ray ny Pasika zany tsika rehefa avy eo dia ny mofo no alefaso aloha. Rehefa vita ny mofo dia mandeha ny kapoaka. Ay, maraka tsara tsika zany. Zay nataontsika teo aloha. Fa ny ato inona mandeha aloha? Ny kapoaka no mandeha aloha. Amboaritsika zany zay fizarana rehefa avy eo ny kapoaka no alefaso aloha. Zay vao mandeha ny mofo rehefa vakina ny verset sinoptika na ny Mateo na ny Marka dia ny kapoaka no mandeha aloha. Famelohana io, fandraisana io, zay tsy nataon'ny zanak'Israely, zay tsy natao zanak'Israely neny avy tany Egypte, tsy nataon'ny zanak'Israely tateo ny fiampitanany oron'ny Jordany tamin'ny fitandremana ny Pasika rehetra nandritry ny andro talohan'i Jesosy. Ny zavatra tsy natao ny zanak'Israely dia ity zavatra nomeny Jesosy miseho miendrika vaovao indray ilay Pasika dia nihinanana amin'ny mofo sy ny kapoaka divay zany. Jaona 7:10 zavatra anankiray izay tsy nataon'ny zanak'Israely nefa fianarana nomena Jesosy satria efa era vaovao, andro vaovao ny iainana aty ampitan'ny Jordany indray zany. Dia ny fanasan-tongotra izay niaran'i Jesosy ny mpianana. Jaona 7:10 ny 9 sy ny manaraka. Azafady, vakitsika manomboka ny 9:5. Azafady 9:5 maka. Dia nitsangana ny lala teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famoana ka nisikinany. Ary rehefa vita izany dia napidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famoana izay nisikinany. Dia rehefa amin'ny Simona Petera izy vao Petera tamin'ny tompo, ianao va nanasa ny tompo? Jesosy nambalinao tamin'ny hoe zay tompo dia tsy fantatrao ankehitriny. Fa fantatrao zany raha tsy zay. Vao Petera taminy sanatria raha nanasa ny tongotry ianao. Jesosy namala azy hoe raha tsotra sampo anao dia tsy manana anjara. Dia Simona Petera tamin'ny tompo, ay tsy nitongotry ny any ary tantanako sy ny loko koa. Hoy Jesosy taminy, zay efa nandro tsy mila sasany afa tsy nitongotra ihany, efa madio avokoa. Ary anareo dia madio nefa tsy anareo rehetra. Mafantany efa madika azy. Io zany lazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Rehefa vasasa ny tongony dia nandray lambany izy ka nipetraka indray dia nanao tamin'ny fantarao va zay nataoko taminareo. Ianareo manao hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa zany tokoa. Koa raha izao tompo sy mpampianatra azy no manasa ny tongotra reo, ianareo kosa mba tokony fanasa tongotra. Fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Zany hoe tahaka ny nataon'i Jesosy ihany dia mbola misy mijeriny amin'ny lamba fotsy ihany ny amin'izao fotoana izao. Zay ilay zanak'Israely manko zao mba tenenina hoe aza manangona raha-pitso fa tsisy itsony dia mbola misy mivoaka manangona ihany. Efa tenenina aza asina sisa ohatrany maraina dia mbola misy maninona ihany, manisy sisa ihany. Efa hoe aza mijery lamba fotsy fa mbola tsisy tsininina dia mbola misy voatarika ihany. Zanak'Israely marina no tsika reto ka tsy maintsy izy koa nge manalokaloka ohatrany lamba fotsy. Toy izatsika ndrasa hafa mihitsy zany miendrika ny asehoan'i Jesosy an'ity Pasika ty satria tsy namono zanak'ondry tsony izy fa naonazy izy Kristy maty Pasika ho atsika dia miendrika hafa indray ny asehoany zany famonoana zanak'ondry zany. Ka itsika efa maty Kristy tsy manao andro firavoravona hafotoana intsony satria zany dia tsy maintsy nataon'ny zanak'Israely mihinana mangidy, vezina ny kibo, manao kapa ary mandritry ny hafotoana tsy maintsy mankalaza an'izany. Zay tsy manao an'izany veta ny andron'ny zanak'Israely satria zany mpinan'ny famonjena tsy maintsy arahana. Ny Pasika zay nitandremana tamin'izany tsy maintsy arahana. Fa rehefa tonga Kristy dia izy ilay tena mpamonjy dia tsy miplanina intsony na rana fa ilay Kristy. Dia zay ny antony mahatonga antsika zanak'Andriamanitra tsy mankalaza an'izany isaky ny isataona intsony fisaky ny hihinana tsy misofotsika dia manambara ny hafatesana izy Kristy. Dia hoe Kristy maty Pasika ho atsika dia meny toromarika mifanasa tongotra dia misotro amin'ny kapoaka dia mihinana ny mofo tsy misy masirasira.
zay ny antony ilazana hoe tafita ny Jordany atsika dia ny mofo tsy misy masirasira misoko mikapoka satria efa miditra amin'ny tany Kanana atsika aoriana ny finanantsika ny mofo tsy misy masirasira dia inana ny vokatry ny inona amin'izay tsika vokatry ny tany fa nitsahatra ny mana tamin'ny andro ny zanak'Israely itsika koa zany inana ny vokatry ny tany manomboka amin'izao fotoana zao saona ny olona ao venareo halleluja avy eo voninahitra le mpanjaka inana vokatry ny tany amin'izay tsika tongava aminao arak'izay inanao zany lazay ny soratra masina tafita ny zanak'Israely tafita tsika te-pitany Jordany izao tsika inona rehefa ankoatra ny mandan'ny Jeriko zay rodana rehefa avy eo isendrika maro misy onany mandan'ny Jeriko io fa ny ara-panamy resantsika nisy anankiray tsara maranantsika azy ty zavatra mitranga inona ny zavatra mitranga ny zavatra mitranga dia ty amin'ny toko fahafito ny fahotan'ny akana sy ny mamonoana azy io ny zavatra mitranga tamin'ny zanak'Israely efa tafitany io ny Jordana efa ninana ny vokatry ny tany nisy fahotana atao Josoa toko fahafito efa avy ninana ny Pasika reto zanak'Israely reto tafita nandrodana ny mandan'ny Jeriko ny zavatra mitranga ny ilazana an'ity dia mba tsy hitranga an'ity amintsika fiangonana amen fa sao dia isy anatanteraka an'ity koa ka dia ho tanteraka raha-baky teny koa ato fa itsika nitsoringana dia fa Jehovah nefa nilaza melo ka natantarantsika zao fa tongavana ty apitany eo ny Jordany izao mba tsy haringana antsika dia fa nilazany melo ny bebahy nanao fa haringany Jehovah tahaka nandrigana ny zanak'Israely fa rehefa nibebaka tokoa tsika dia natao tahaka ny poniny Ninive tafita somatsara ny Jordany tsisy ringana teny an-dalana fa tafita somatsara ka rehefa tafita somatsara mihinana ny vokatry ny tany nodana ny mandan'ny Jeriko tandreminy ty manaraka ty ty fahotan'ny akana ty fa ny zanak'Israely nandinika ny didiny amin'ny zavatra voaosony fa akana zanak Karmi zanak Zabdi zanak Zera avy tamin'ny fireneny Juda naka tamin'ny zavatra efa voasona ka dia nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezerany Jehovah ary Josoa naniraka olona hiala tany Jeriko akany ay zay onilanila ny Betavena atsinana ny Betela ka niteny tamin'ny hoe miakaraka sapony tany dia niakatra ny olona ka ny sapony ay ary nivera tany amin'ny Josoa irako nao tamin'ny hoe aoka tsy akatra avokoa ny voaka rehetra fa olona tokony 2,000 na 3,000 naoka hiakatra melany ay aza manasy raha ny voaka rehetra akany fa vitsiany izy ny ao dia niakatra akany ny olona sasany tokony 3,000 lakanjo nandositra teo amin'ny lompona tao ay ireo dia nahafaty tokony enina amby telopolo lahy ny mponina tao ay sady nanenjika azy teo amin'ny vavady ka hatrany Sebarima izy ary namela azy teny ampidinany dia keraka ny fony voaka ka tonga takany rano dia mitsiariny Josoa ny fitafinika ny koka tamin'ny teny fiaran'ny Jehovah mara-parivany andro izy sy lolo Israely sady nasiany vovoka ny loha ary hoy Josoa indrisy Jehovah tompo nahoana mampita ty fireneny ty foana ity fireneny ty foana teo Jordany ianao manolonanao anay eo tany any amorita andringana anay ina zay mpanety nitoera tany andafiny Jordany ihany indrisy tompo inona itony olona zaiko fa ny Israely efa ny amboty amin'olo fahavalony ary mirepoka nanita tsy mponina rehetra ny tany zany dia nividina anay izy ka amono ny anaranay tsy eo amin'ny tany intsony ary ataonao ahoana ny anaranao lehibe eo Jehovah tamin'ny Josoa mitsangana nahoana ny mekokako izao ianao efa nanotany Israely ka nifatika ny fanekeko izay nanditiko azy fa efa naka tamin'ny zavatra voaosony izy sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony ao amin'ny entany eno tsara le nilazany azy le 120 etapany faharoa efa naka tamin'ny zavatra voaosona izy sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony tao amin'ny entany nangalatra sy namitaka naka ny zavatra voaosona koa tsy mahajanona noho ny fahavalony ny zanak'Israely miamboana noho ny fahavalony izy satria tonga voaosona tsy omba anareo itsony aho raha tsy ho le vonona tsy ho aminareo ny zavatra efa voaosona eny tsara
tsy mahajano noho ny fahavalony intsony ny zanak'Israely. Miombony noho ny fahavalony izy satria tonga voaozona. Tsy ombanareo intsony aho raha tsy levonina tsy eo aminareo ny zavatra voaozona. Levonina tsy eo aminareo zavatra voaozona io. Aiso tao io zay avombanareo indray fa raha mbola eo io tsy ajanona noho ny fahavalonareo. Inona ny fahavalona? Eny tsy amin'izao fotoana zao ny aretina, ny fantrana, tsy fananana azy, tsy fampiazana amin'izay atao, tsy famampianadinana, tokantrano tsy milamina, varotra tsy mahomby, asa aman-drano tsy mahomby, fatatiko amin'izay atao rehetrarehetra. Zany ny fahavalony andry. Ny aretina isan-karazany manodidina. Zany ny fahavalony andry satria tazona amin'ny voaozona. Eo anao tsy ny 13 nitsangana manamasina ny vahoaka karaha zao hoe manamasina ny teninareo manam-pamaraina. Fa izao lazain'ny Jehovah-Andriamanitra n'Israely. Eo aminao misy zavatra efa voaozona ry Israely eo. Ko tsy mahajano ny lohanao ny fahavalony. Tsy mahajano ny lohan'ny fahavalonao ianao. Manam-panaisitra ny zavatra efa voaozona tsy eo aminareo intsony. 15. Ko zay azo ny tanany zavatra voaozona dia hotorana amin'ny afo izy mba izay rehetra mety ho azy. Satria nivaty hita amin'ny fanekeny Jehova izy ka nanao izay faty indrindra teo Israely. Dia ny vomanaina koa Josoa ka nampanatona ny Israely rehetra araky ny fireneny avy, araky ny fiangonana zany. Ary ny fireneny Joda no tanany. Asa rezonalina izy ty tanany ty. Dia nitondra ireo fotony Joda izy, tondran'ireo fiangonan'ny paroasin'ny Joda izy zany. Ka ny fianakaviany Zera ny tanany. Zany hoe ny fiangonana Zera zany ny tanany. Ataontsika hoe paroasin'ny Joda, rezonaliny Joda, dia nitondra ireo fotony Joda izy zany ka ny paroasin'ny Zera no tanany. Dia nampanatona ny fianakaviany Zera tao amin'ny paroasin'ny Zera isam-batan'olona. Isaky ny fiangonana zany, ka ny fiangonana Zabdi no ny tanany. Dia nampanatona ny ankonany araky ny olona tsiraray avy izy. Alainy izy tsiraray avy zany. Dia akana zanak Kamry, zanak Zabdi, zanak Zera avy tamin'ny firenen'ny Joda no ny tanany. Tratra tao zany le vatan'ny olona anankiray. Tratra. Ity le olona tanany zavatra voaozona. Alefa isaky ny rezonaly, isaky ny paroasy tonga amin'ny fiangonana, mety tonga hatrany amin'ny selula zany. Ty le vatan'olona, narenitsan'olona amin'ny iza mitana voaozona io, iza nangalatra io, izy io namitaka io, ka nakazy nametaka azy tao amin'ny entana. Dia ny 20 dia hoy Josoa tamin'ny akany, anaka, matsiny ianao no vonariko Jehovah-Andriamanitra n'Israely ka mitsora aminy. Anazao amiko ankehitriny izay nataonao azafenina zany. Ary akana namaly an'i Josoa ka nanao hoe eny, tsy afaka miala eny tokoa. Zaho no nanota tamin'ny Jehovah-Andriamanitra Israely, ary izao ka izao no nataoko. Nahita kapoty tsara avy amin'ny Babilôna, sisekely volafotsy 900, ary anja-bolamena nanjan-tsekely 50 tamin'ny babo. Dia nitsiriritra ireny aho kanaka. Ary ireo voafina ao ambany tany ao amin'ny laiko ireny, ary ny volafotsy ao ambany. Tsisy azo ny elany, sariny zany dia zao. Tsika izay mitana ny zavatra voaozona, izay mangalatra ny zavatra voaozona. Dia aza mieritreritra ianao zany. Fa izy moa nalalan'Andriamanitra amin'ahy reto vahoaka be anarivony reto hoe, analiny reto hoe. Tsy malala an'izany io, na tsy anomeny io ary na pafeliko ny zavatra voaozona io, fa zany tsy anapotra an'io zany, tazomiko ao io. Misy valerany daholo zany reo kapoty tsara, anja-bolamena, lanjan-tsekely, volafotsy. Dia nitsiriritra ireny ty ve dia omena any, efa azoko ty. Ka Afrika ty tsy ameko ty fa tazomiko ty ry olona. Aiza koa nalalana hoe zany tazona amin'ity. Ahoana ny amerenako amin'ity zavatra misy valerany sy lanjany be ty. Zany nahita an'ity. Fa namen'olona ty, zany fototra sy niatrika niazy tao dia nahita an'ity. Tsy mety niaky, firiko niaky. Tena zavatra trano, navenina tao amin'ilay, tao tokantrano zany. Ny 20 dia nanozaka olo Josoa ny azakazaka nakany amin'ilay ireo, ary voafina tao anatin'ilay zavatra ary mivolafotsy tao ambany. Dia nanany tao amin'ilay ireny ka nety ny teo amin'ny Josoa sy zanak'Israely rehetra ary napetrany teo anatrehan'ny Jehova. Dia nareny Josoa sy ny Israely rehetra akany zanak Zera ary ny volafotsy ny kapotiny sy ny anja-bolamenany. Ary ny zanany lahy sy ny zanany vavy ary ny ombony sy ny borikiny sy ny orony amanosiny ary ny lainy mbany izay rehetra nety ho azy dia nentinao andoha sahakory ireny. Ary hoy Josoa, andray loza nampidirinao taminay, mba hahatonga loza aminao kosa Jehovah anio.
dia nitorabato azy ny Israely rehetra ary nandoro ireny tamin'ny afo sady nanangom-bato teo amboniny dia nanao antotam-bato lehibe anarorana azy mandrakandroany ary Jehova dia nonona tamin'ny fahatezera amin'ny rehatra. Izany nanaovana ny anaran'izany tany mandrakandroany hoe loza akora. Dikan'io loza akora fampidira loza. Zava-doza zany ireo olona. Fa inona moa ny sarin'izany teo amin'izao andro misy antsika izao? Inona ty sarin'ny zavatra voazona ty? Dia fantatritsika iny. Fa nanao fanekena tamin'ny Jehova itsika. Nandritry ny fitanan Jordany ireny rehefa tafita. Fa inona ny vokatry ny tany? Ka raha inona ny vokatry ny tany tsika dia mena ny afatra. Fa raha mitahiry tsika hoe Jehova, zavatra voazona. Fa voazona nareo Jehova satria ny fanatitra sy fahavonokarena tazoninareo, fikirinareo, angalarinareo, afeninareo. Fanatitra sy fahavonokarena ka voazona ianareo ary tsy hivoaka amin'izao fahavalonareo zao fa horaisy ianareo amin'izay alehanareo rehetrarehetra. Tsy avavela zany zanak'Israely niainga tany amin'ny firenena mifoko, nisy am-piangonana, nisy am-batan'olona takizay kotrika. Niainga tany amin'ny mpisorona na pastera na missionnaire na evangeliste na prémissionnaire na loolona na finoana tsampana na diakona na dorokasy na vahoaka tsotra. Tafitany Jordany isika izay miazona fa mitsiriritra ka mangalatra io zavatra voazona io, nefa fa nanao fanekena tamin'ny Jehova, andray fitahina amin'ny Jehova. Ka rehefa tonga ny fitahina dia tsy nasaha nanolotra le roa avoeny indray. Ka mila zany amintsika fa hitantsika nahazo ny akany fa tsy izy ihany no ringana fa izy sy ny zanany sy ny taranany hatrany amin'ny biby fiopony. Dia zany lazantsika fiomponana. Raha ohatra hoaka tsy misy soratra masina mitari-dalana antsika ny lalana izay andehanantsika dia zavatra tenitenenina fotsiny zany fa tsisy miatra amintsika zany. Fa raha mbola zanak'Andriamanitra tsika fa tsy nova firenena hafa izy fa mbola itsika mitazonina hatramin'izao dia io nandanana io nandanantsika dia omenantsika koa zany. Ary izay ny iverenantsika ireo mivaky-teny maranantsika an'izao ataontsika efa mitinana menantsika zany afatra zany mba hazahoantsika mahafantatra tsara fa tsy mandehandeha foana itsika ka tsy hanao tahaka ny akana indray. Isaia 7:20. Ina ny vaky-tenitsika atao? Ino tsara ny vaky-tenitsika atao? Isaia 7:20, 3:20. Isaia 7:20 perikopantsika 3:20 manao toy izao: mieno ianareo ka mandrenesan'ny feoko, mitandrema ka mandrenesan'ny telo. Zany ny afatra omenantsika androany. Mieno ianareo ka mandrenesan'ny feoko, mitandrema ka mandrenesan'ny teloko izay niresahantsika rehetra teo. Jehova ny teny an'izany. Paolos izy moa ny mpiasa tany va miasa mba hamafy na mitombotoa sy mandravona ny teny mandrakariva. Rehefa voaraviny tsara ny tany moa tsy afafiny amin'izay va ny voan'ny gela ary tsy aparikany va ny komina ary tsy rano mitandahatra tsara va ny varitrika tsy mivarordia amin'ny tany voafaritra ho azy ary ny apemby kosa eny antsisiny. Fa Andriamanitra no manoro azy izay mety atao, eny izy no mampianatra azy. Zao no sarina zany. Ireo olona mamboly sy mamafy rehetrarehetra ireo manao ny asany aman-draharaha, mieno ny teloko ianareo izy Jehova, mitandrema ka mandrenesan'ny teloko ianareo ho Jehova, mandrenesan'ny feo. Fireo olona reo raha miasa an'izany tany zany Jehova nampanao azy an'izany. Dia misy mivokatra sa tsy misy? Dia misy mivokatra. Ary itsika koa raha nanao an'izao asa zao, nandeha nanao ny asa fitoriana rehetrarehetra, tonga amin'izao voninahitran'Andriamanitra mipoitra mipotso manga izao, tsy eto Madagasikara ihany fa eran-tany na amin'ny radio na ny televizion. Jehova no nanao izany araka tamintsika no voninahitra mpanjakam-panjaka. Halleluia! Fa aza mieritrerititsika hoe zavatra tonga ho azy fotsiny zany, na zavatra nataotao fotsiny zany. Zany tikeny perikopantsika io
Itsika namaky an'io zao savidy baolina daholo inona ny tiany fitoresana komi hoe nigely tonga tokoa ny kodia sarety ny roapolo mongoy vary ataony mofo tsy afa-tsy vereziny nampandehany kodia sarety sy soavaly nalada ina daholo zany mongony sisa zany tsara ny zavatra seho zany fa Jehova daholo ny mampanao an'ireny fa tsy tongatonga ho azy reto olona maro be sisa tavela reto niala matoro mipetraka ao Jehova nametraka andreo tsika rehetra mipetraka eto mato tsika tonga eto Jehova nametraka atsika eto maro mideo fa tsy tonga eto Halleluja! Fa firy niainga tany Egypte fa nga nisy tonga mombomongo teny an-dalana daholo riparipaka vovoky dikidi teny daholo vohitsatritsaka teny daholo Jehova daholo nanao an'izany ary resitsika ny ariam vaky teny ariam Matio toko fahatelo amby folo ao ny lazany azy ny andininy fahaefatra amby efapolo ka hatramin'ny raiky amby dimapolo no vakitsika Matio toko fahatelo folo diny efatra amby efapolo ka hatramin'ny raiky amby dimapolo ary fanjakany lanitra dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha zay hitan'ny olona ka dia nafenina ary noho ny hafaliny dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy zany sahy zany ary koa ny fanjakany lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray zay nikatsaka vatosoa ary rehefa nita vatosoa ray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy zany zao ny sarin'izany zany ny fanjakany lanitra tahaka ny olona anankiray mitady arena nahita tany izy hoe misy arena namidiny daholo ny fananany arena lasa izy tonga dia nividy an'iny satria hita hoe io ny arena tsara kokoa abelavitra noho ny fananako rehetrarehetra any zay tsy hitan'ny olona fa zany nahita azy na vatosoa io na tany misy arena ao ambaniny ao zany ny atao hoe fanjakany lanitra olona anankiray nahita an'izany taka zany tsika raha zay tanitsika sy tranotsika sy fananantsika raha oharina amin'ny areny lanitra amidinao ny fanananao fa mividina areny lanitra io ianao tsika nefa tsy anao an'izay niara-baky teny fa trondra fotsiny asoro ny zavatra voaozony aonao aza mangalatra ireny aza mitsiriritra ireny fa asoro ireny amen zany natao mividy manala ny zavatra voazonao aminao satria arena be mihoatra n'izany no azonao raha ohatra ka mbola raha ohatra kasahanao ny manala io zavatra voazona io arena be mihoatra n'izany nomenanao daolo izy ndiny fito amby efapolo ary koa ny fanjakany lanitra dia tahaka ny arato-tariany zay nalatsaka atao amin'ny ranomasina ka nahavorony samihafa karazany rehetra ary rehefa feno izany dia mitarimy eny an-tanety dia mipetraka ny olona ka mifantana ny tsara ataony aokarina fandratsy na riany dia tahaka izany no atao fahataperan'izao tontolo izao hivoaka ny anjely ka navaka ny ratsy fanahy isaraka marina no tsara ny fanjaka ny lanitra dia tahaka ny arato-tariana zay latsaka atao amin'ny ranomasina ka navorony samihafa karazany rehetra io le nyresantsika teto hatramin'izay le sivana io arato nalefa ny arato tamin'ny 28 mars tamin'ny 2 mai tonga amin'izay ny fiampitanany Jordany sarian'ny arato tao daholo le fiampitan'ny Jordany navahana amin'izay zany ozy izy mifanjakany lanitra avahana na izy avaly na izy tsy valy am'izany zany natao hoe fanjakany lanitra tahaka ny arato-tariana navahana ny ratsy nataony ao arozy izy nariny nasorony ny ratsy narina ny ratsy fa ny tsara natao ino nakarina ny tsara tafita ny tsara fa ny ratsy tafavoaka ameo voninahitra ny mpanjakany natatsika rehetrangana mivavaka isaonan'Andriamanitra amin'izany afatra izay nomenantsika izany fa afaka tsika isaotra an'Andriamanitra azy Jehova Andriamanitra ray ao lehibe ny voninahitra ao lehibe ny asanao mahagaga tsy takatry ny say ray tompo ny herinao fa dia atolotra ianao Jehova ny dera atolotra ianao ny laza sy voninahitra mandrakizay fa mendrika izany ianao le mipetraka amin'ny seza fiandriananao anao ny dera tamin'ny talohan'ny olona koa mandrakizay deranao ny voakanao rehetra deranao izao tontolo izao na renam-poniny aty an-tany na ranomasina na renam-pony lanitra eny anome voninahitra ny anaranao ny zava-boary rehetra ho dia miteranao izay halleluja halleluja isaotra tompo amin'izany afatra mahagaga nomenao ny zanak'Andriamanitra izany
mihaino ny feoko ianareo, mihaino ny teny izay lazaiko ianareo fianao ny Jehovah toto. Nandre izany afatra izany izay. Efa nanao masina hitahiry izany mpona tsirairay. Samy vavaka izany tena tana sotroina amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy. Maty milevina mitsangana araka ny soratra masina. Ho azy ny tena tamin'ny taloha indrindra kamaratra. Halleluia. Amen. Merci. Azafady mandroso isika avy hatrany dia mandray filahagana malakilaky tsanga dia atao ampovoany eto efa ao ny chef de cœur hita mihitsy hoe vahoakan'Andriamanitra miray fo, miray saina, miray hevitra. Nahitantsika rehetra miara-mirindra amin'ny fiderana lahatra lehibe dia lehibe izao dia mbola za manokana dia raha nijery ny atomboana tany am-boalohany dia tsy nieritreritra zavatra tahaka izao. Misy bira anarivo maniny Jehova. Izao no afatra men'Andriamanitra amin'izao tokopira antsika izao. Raha mijery ny amin'ny tantara voalohany toko 4:20 miraha ho an'i Jehova ary tany rehetra. Lazao isan'andro ny famonjena mahafaly. Ambarao amin'ny jentilisany voninahiny ary amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Hoe voninahitra ilanany antokopira ny Jehova tahaka an'izao. Tantara faharoa toko 20 rehefa raikitra niady teo anatrehan'ny firenena Joda tamin'ny Moabita izay tahaka ny fasika ny ranomasina nisany dia niorooro sy nangovitra ny mpanjaka ny Jiosy. Ka
ka nivavaka sy nifona tamin'Andriamanitra nangataka hery hoe izy any anakely entina hiady amin'ireo olona betsaka sy maro ireo. Dia hoy ny soratra masina, ary rehefa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy dia nanendry mpihira ho an'i Jehova idera amin'ny fiangonana masina. Fiangonana masina dia nanendry mpihira ho an'i Jehova idera amin'ny fiangonana masina. Raha mivoaka ny lon'ny olona efa voamana hiady ka manao hoe miderahan Jehova fa mandrakizay ny famindrapona. Alleluia! Hitantsika zao fiangonana masina eto anoloantsika izao. Na ny mpihira na ny mpiteny izao. Jehova'Andriamanitra ray eo. Manendry ny mpihira ho an'i Jehova ho ianao. Fa izy ireo dia voatokana manokana hanome voninahitra ny anarana. Jehova'Andriamanitra ray eo. Ireto ary reto ny tompihira ireto mijoro reto miaraka amin'ny fiangonana masina rahampiteny zava-maneno rehetra. Tsy efa ny fisainan'olombelona tompo izao zavatra misy izao. Tsy efa ny fahendren'olombelona izao fanamina manome voninahitra amin'ny anaranao sy ny endriky ny lanitra izao. Na ny tompihira na ny lahy na ny vavy na ny mpiteny zava-maneno raha sain'olombelona tsy vita izao. Manao ny herinao tompo sy ny sandronao mahery dia naseonao fa tsy zava-mahagaga izay tsy hainao. Ray na tompo ny anarana dia hosorony ny fananao masina reto tompihira reto tompo. Ananatra ny feonao hanome voninahitra ny anaranao. Raha mitaraina izy ireo dia menona ny an-tanitrano. Raha miantso izy ireo dia mamalianao ny an-tanitrano. Da io ny mpianatra mba ho tafavoaka amin'ny lohany indrindra. Dia mamanana tokantrano ho tahinao ny fivelomana sy ny fitadiavana. Ho tahinao ny taranaka izy ireo. Ho taranaka vaovao izy ireo. Hosorony ny fananao masina reto tompihira reto tompo. Ananatra ny voninahitra ny anaranao. Tsy atao tany ihany hatrany amin'ny lanitra vaovao sy tany fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anokananay amin'ity tany ity eto Madagasikara ihany fa eran'izao tontolo izao. Ary manitra iray manontolo ny anjelin'ny mpony lanitra dia hiara-hira amin'izy ireo amin'ny izay vetesina izao. Anao ohatra volontaire sy Halleluia. 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 Hallelujah, 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 hallelujah.
Apabila tentang benar-benar coba kami dah form now. Anak tentang benar-benar